ijany amin'ny fonjana tamora iny antsika ao anatin'ny vovao manaraka ity ny akamaroan'ireo manana havana izay voatazona eny amin'ny fonjana tamora dia tsy mahalala mazava ny zo sy ny lalàna mifeny fonja. Antony iray nahatonga ny fananganana ny ivitoerana na ny kioska ahafahan'ireo havana manana voafonja maka hevitra mahakasika izany indrindra ny toerana iray. Betsaka amin'ireo fianakavian'ny voafonja no tsy mahafantatra ny zo sy ny lalàna mifeny fonja. Entina hanampiana azy ireo indrindra no nametrahana ny filan-kevitra eto Antamora manomboka ny 10 volana Jona 2022. Ny lany toromarika aty aminay zany satria manko ny fonja tsy toerana mahazatra ary tsy izay rehetrarehetra no afaka miditra aty amin'ny fonja dia amin'ny maha hoe kiosque d'information ato aminay zany maka izay hevitra izay izy ato aminay manontany ny tokony atao sy ny tsy azo atao aty amin'ny fonja. Dia anjaranay ato amin'ny kiosque zany ny manambara anazy hoe zao ny zavatra azo atao aty amin'ny fonja dia zao ny tsy tokony atao aty amin'ny fonja. Rehefa tonga ato zany ny fianakavian'ny voafonja mametraka fanontaniana amin'izay zavatra ilainy zany satria maro sampatsampana anaty amin'ny fonja dia ambara atoro arak'izay fanontaniana apetrany eo zany izy. Ohatra zao amina resaka sakafo informena ilay fianakavian'ny voafonja anamboatra carnet dia anoratra ny rehetrarehetra alefany ao amin'ny havany anatin'ilay carnet antsipiriana mba tsy hisiany hoe tsy hita ny sakafo izay ateriny amin'ny havany. Dia ohatra koa zao zany hoe resaka famangina manontany izy dia azavaina anazy ny tokony atao amin'izay famangina izay raha ohatra zao mbola prévenu ilay havany dia eny amin'ny tribunal izy no manamboatra ilay permis de communiquer any amin'ny juge d'instruction izay miandraikitra ny antonta taratasin'ny fianakaviana. Mbola matahotra miditra birao ankamaroan'ny fianakavian'ny voafonja araka ny fanamariana mety ny tokony andraikitra eto Antamora ary leo amin'ny 10 isan'andro eo no manatona eto amin'ity filan-kevitra ity.